Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan na feoni fanantena ni tundato kiazava. Toy izao no miseho eto an-tany mandrakariva. Matetika dia ireo olona nampalahelo sy nampitomany ary nankararentsika ny tena tsaroantsika. Moa ve tsy izany no tadiavin'izy ireny dia ny ahatonga antsika alahelo lava ka eritreritra izany mandrakariva. Ireo olona izay nitondra fifaliana ho antsika nefa dia tsy tsaroantsika loatra raha ampitahina amin'ireo izay nampahory antsika. Manomboka izao re dia andeha omentsika lanja ireny fifaliana sy fitsikiana ireny mba ho lasa fiainantsika fa tsy fandalovana fotsiny ihany na dia eo aza ireo miezaka ny hisopatra hanamaloka izany fiainantsika izany. Ry mpiaino ajaina, misy tokoa ny olona izay mitondra fifaliana ho antsika. Ankasitrao sy isaory ireo olona izay mitondra fifaliana be satria izy ireny manome endrika sy fifaliana ary mamelombelona ny fanahintsika. Isika ihany koa dia afaka hitondra fifaliana ho an'ny hafa. Hoy mantso soratra masina amin'ny Tesalonianina 1:5-9 manao hoe mifalia mandrakariva. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatumutrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Tsy sodokan'ny oberara akory ka ny volovarindray no adino ary tsy sodokan'ny berehana ka ny arahaba indray no adino sy tsy atolotra anao ka dia indro atolotra anao ankafaliana izany arahaba sy firarintsoa izany. Ary misaotra anao mbola mampiatrano anay ato atokantranonao. Ny namana lantaolo misy Joely no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Ny fivelarana ara-piarahamonina izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tena zava-dehibe tokoa. Kanefa na izany aza dia mbola misy ny dingana izay tsy maintsy lalovana amin'izany mba hatratrarana izany dingana ara-piarahamonina izany. Ka amin'ity anio ity dia horesantsika ny atao hoe ianao no manoratra ny tantaranao. Ianao zany no miandraikitra ny tenanao manoratra izany tantaranao izany. Ko raha ianao tokoa no manoratra ny tantaranao dia ilainao ny mitodika amin'ny lasa ary tsy maintsy atrehanao ihany koa nefa ny ankehitriny, nefa tsy ho adinonao ny mibanjina ny hoavinao. Ny fitodianao ny lasa dia mitarika anao isaintsaina ny tsy fahombiazana teo aloha ka ilainao fioarana sy manitsy ny tsy mety teo aloha. Izany hoe rehefa mitodika ny lasanao izany ianao dia tadidio fa nisy ny tsy nety teo aloha, nisy ny tsy fantaterahana ka ilaina resena izany mba hatratrarana ny tanjona izay ho apetraka ao indray amin'ny manaraka. Eo ihany koa dia ilainao ny mahatsiaro ireo tsy fahombiazana ny ainana teo aloha dia amin'izay zavatra izay no andehananao mivoatra ho atsaraina ka ahafahana
mandeha lavilavitra kokoa. Ka rehefa hitanao fa tratranao sy fantatrao fa nisy ny tsy fahombiazana de mivoatra ianao. De am'izay fotoana izay rehefa mandeha eo ka tratranao zany ny ezaka zany de tonga amin'ilay atao hoe tantely tovinantoka ianao ka ho tonga amin'ny soa faratampony. Tsy maintsy atrianao ihany koa nefa ny ankehitriny mba ho tompona ndraikitra amin'ny tenanao ianao ka ianao mihitsy no mandray an-tanana ny ankehitrinao sy ny fiainanao. Ka aoka tsy hanilika ny tsy fahombiazana amin'ny olo-kafa fa aoka ianao iaiky fa ianao ny tompona ndraikitra raha tonga izany. Koa aoka hiezaka sy hiotra mba hatrarana izay tanjona izay napetraka. Ary raha misy koa ny fahombiazana sy ny vokatra tsara eo amin'izany ankehitrinao zany dia aoka ianao hifaly ary ianao ny ezaka mba ho tratranao ny fetra sy ny tanjona izay napetraka ao. Ary indrindra tsara ihany koa raha mibanjina ny ho avy mandrakariva ianao satria ny fiainana dia tsy ny anio ihany, tsy ny androany ihany, ka ilaina zany ny misaina sy mandanjalanja ny zavatra atao mba hahafahana mametraka sahady ny zavatra ilaina sy ny atao amin'ny ho avy. Ary tadidio tsara fa tsy tapitra amin'ny fahatongavana na ny fahatratrarana ny tanjona napetraka ao akory ny fiainana, fa eo amin'io fahatongavana io de eo indray ianao no mandray fiaingana vaovao. Manomboka io indray zany ianao no miainga mba hanatratra zavatra hafa sy fenitra vaovao indray ho fampivelarana anao eo amin'ny fiarahamonina, ary eo indray ianao no mamaritra ny tanjona hafa izay hotratrarina. Ary raha hanoratra ny tantara ihany ianao de tsara, ary mety raha tantara tsara no soratana sy atao ho fantatr'olona mba hahafahan'ny olona mamaritra ny mombanao sy hametrahan'ny olona sary tsara mombanao. Arak'izany dia ialao ny fitomoemoem-pona satria io ny fototsy ny ratsy rehetra. Ka raha tianao ny hanoratra tantara tsara eo amin'ny fiainanao dia aoka ialana ny akamoana sy ny fidonanam-pona fa aoka hiezaka hikaroka ary hiotra eo amin'izay atao rehetra ianao. Ary raha mbola hanoratra ny tantaranao ihany koa ianao dia tsara raha fantatrao ny tenanao, fantaro ny alemenao, fantaro ny hamafisanao, ny tsy vitanao, ny ainao, ny fihetseponao, ny ara-batanao, ny ara-tsainao, ny faripahaizanao, ny fahalalalao, ny fantatrao, ny tsy fantatrao, ny anananao traikefa sy ny tsy anananao traikefa. Ka rehefa fantatrao ny tenanao dia mora aminao ny manoratra ny tantaranao. Ary aoka tsy ny tantaran'olo-kafa no soratanao tantaranao, ary koa aoka tsy ny olo-kafa no anoratra ny tantara mombanao. Tsara koa raha tompona ndraiky tanteraka amin'ny tenanao ianao fa tsy avelanao ny hafa no ho tompona ndraikitra amin'ny tenanao. Ary raha tena noratra ny tantaranao marina ianao de tsara raha ianao mihitsy no manomboka dia ianao ihany koa no mamarana. Ary izay voasoratra mombanao dia ankafizo, ankamamio ary ekeo. Ary raha misy ny tsy mahafapo anao tamin'izany tantaranao zany, satria tsy ho voatery ho tanteraka avokoa izay rehetra ny eritreretana, dia ianao ihany ny ezaka anatsara izany zavatra izany. Koa ianona ary fa hanoratra tantara tsara ho anao ianao ka hivelatra ara-piarahamonina, ary amin'izay fotoana izay dia ianao ilay tadiavina sy ilain'ny manodidina sy ny fiarahamonina iray manontolo.
faiza miaina mampilamitsaina. izay indray ary no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity fa mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. aodiny ity tompoko miarabany tsirairay indray ao anatin'izao fandarana izao ary ny namanao Stéphane Razafiana no manoloana ny micro ary faly fatafaraka aminao ao anatin'izao fandarana izao satria ifampahereto indray isika ao anatin'ny fampizarana ny teny nomen'Andriamanitra ho antsika androany. Ko maniry mba ho ampitomboina ho anao hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanany rahateo. Ny fanahy masina koa no aoka ameno ny fo sy ny fanahy antsika mba nanantsika firaisana manokana aminy indrindra ho anatin'ity fiaonana fiainona ny teniny ity. Toy ny mahazatra antsika dia manasa ny tsirairay ampanajana hanondrika ny loha ary hiombina ampanahy amin'ny alalan'izao vavaka foy ho tononona izao isika. Jehovah rainay izay ihany an-danitro, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, ary mino fa handray sy hamaly ny fivavaka ianao ao amin'ny zanakao rahateo, izay any fomba tokana ahitana isitraka eo imasonao. Ko dia maniry indrindra Tompo amin'izao fotoana izao indrindra, mba nomezanao anay ny fanahy masina, hifehy ny momba anay rehetra, ary ampanalavitra anay an'ilay ratsy dia Satana sy ny anjeliny izany. Mba ho fotoana manokana ho anay izao fotoana izao, hanaovanay fanandramana ny amin'ny fanatrehanao, handraisanay feno ny teny rehetra tianao homenanay, ary dia noho ny asan'ny fanahinao ivadika ho fanandrama mpiainana ho anay izany teny izany. Dia mitenena Jehovah fa miainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny fanandramana ihany antsika isan'andro anao ny sitrapon'Andriamanitra sy velona feno amin'ny fankatoavana azy, dia indrisy fa miseho lany eny foana ny tsy fahatanterahana, ny fahalemena sy ny tsy fahombiazana ary fahakiviana aza indraindray, na dia efa maneho finiavana sy fahavononana ary fanoloran-tena mba ho mahy tokotokoa isika amin'izay rehetra atao. Toa tsy hita izay fandrosoana fa ny teo ihany no mbola miverina, ary indraindray aza dia miaratsy kokoa noho ny teo aloha ny mitranga. Dia miverina ao anatintsika ao ny fanahiana, arahy ny fisalasalana, fa toa tsy ho vita mihitsy izany andeha sy velona araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izany. Manampitrotraka etsy an-daniny ihany koa moa, ka mampanano sarotra ny ahatratrarantsika ny tanjona ireo zavatsarotra sy fahasairanany amin'ny fiainana andavanandro. Ny fanenjeny isan-karazany avy amin'ny fahavalo, ny fanarabiana sy esoeso ataon'ireo izay tsy faly amin'ny fahombiazanao fa miandrikendritoana fotsiny mba hiomehezana sy andatsana raha sendraka lavo ianao. Reny rehetra ireny dia ataon'ny Satana mba hampidirana fisalasalana ao anatintsika, ka hahatonga antsika hiatrehitra amin'ny farany fa tsy misy fahombiazana sy fandresena mety ho azo antenaina mihitsy, fa toa vao maika koa aza miaharatsy noho ny teo aloha sy feno fakapanahy ary korotana sy olana miavosa ny tontolo-piainana manodidina antsika. Misy noho izany ireo kivy ka tsy manana finoana intsony. Raha tamin'ny herin'ny tenanao ihany no nia izanao hitandrina ny lalàn'Andriamanitra rehetra, satria te hanao ny sitrapony ianao, dia azo antoka fa tsy ho vitanao mihitsy izany, satria andevony ota isika arak'izay voasoratra ao amin'ny
Jaona 9 andiny 7 ny tapany 2 andevony ota isika. Izany hoe tsy manana fahalalahana hanao zavatra hafa ankoatry ny fanaovana zavatra mifanohitra amin'ny lalàna ianao amin'ny mahandevony ny ota anao. Raha azony mahaolona natao ny nitandrina ny lalàna tamin'ny herin'ny tena ny samrery dia tsy ho nilaina akory ny nahatongavan'i Kristy olona sy ho faty teo ambony azo fijaliana. Ny fisian'ny lalàna raha teo dia mampahafantatra anao fa misy tsy mety ny ataonao ary mampahafantatra anao ny fomba hanarenana izany amin'ny fitondrana sy fitarihinanao ho eo amin'i Jesosy Kristy. Azonao vakiny izany eo amin'ny Romanina 7:7 sy ny Galatiana 3:7. Lay amin'ny Romanina ny mampahafantatra anao hoe nangalatra ianao fa raha tsisy lalàna miteny aminao hoe aza mangalatra, tsy nieritreritra koa ianao hoe manao ratsy raha mangalatra. Ary lay Galatiana dia miteny aminao hoe io lalàna io no mitarika anao eo amin'i Jesosy Kristy. Satria tsy ho vitanao mihitsy ny hitandrina le lalàna, dia Jesosy ilay nahatandrina ihany no hitondranao amin'ny fitandremana izany. Izany hoe raha foanana ny lalàna dia tsy ho fantatrao mihitsy izay maharatsy na tsara ny fitondran-tena nananao. Ary tsy ilainao miaraka amin'izay koa ny anatona sy andeha eo amin'i Jesosy. Ilaina foana ary tsy foana ary tsy azo atao ny mana foana ny lalàna araka ny fiaveran'ny olona sasany, satria ny fisiny no mampisongadina ny faharatsiako sy ny faharatsiana sy ny fahatsarana be voninahitra ananan'i Kristy. Ary koa mampibaribary fa malemy aho ary mila an' Jesosy izay hany afaka nanala teo mitoerana mahandevo ny fandikan-dalàna ahy tamin'ny alalan'ny rano. Jaona 9:7 sy ny Apokalipsy 1:5 ny tapany 2 no milaza izany amintsika. La eo amin'ny Jaona 9:7 dizy hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amin'ny mandevony ny otanareo. Dia mafisiny any amin'ny Apokalipsy 1:5 ny tapany 2 hoe lay zanaka no nanafaka anao tamin'ny rano tsy ho andevo intsony. Akoatra ny fanafahana tamin'ny toetra mandevo ny ota ahy tamin'ny alalan'ny rano, dia ny anina Jesosy fa hanao fanekena aminao tamin'ny rano latsaka fa hamorona fo vaovao sy saina vaovao ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hosoratany ao amin'ny fonao sy ny sainao vaovao ny lalàna. Azonao mariny izany eo amin'ny Hebreo 10:17. Fa omeny fo vaovao sy fanahy vaovao anao ary hosoratany eo am-ponao io lalàna io. Amin'izay tokoa matsy dia tsy hoe ty ivelany intsony no misy ny lalàn'Andriamanitra manambara ny sitrapony aminao ka ho tarafina hakana rify isaky ny mamaky azy na koa isaky ny indray mandingana hoe hatraiza indray izany zao ny voatandrotro ary inona ny tsy vitako. Fa amin'izay fotoana izay raha ny fanan'Andriamanitra ny manoratra ny lalàna ao anatinao dia ho zary tena toetra anaty mihitsy amin'izay fotoana izay dia hahateny miaraka amin'i Jesosy. Tika teny diema ny amakiko azy manao hoe inty aho tamy ao amin'ny bokyny lalàna no ahitako fa voasoratra izay tokony ataoko. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra, eny ny anao ny sitraponao ny sitrako ary ny lalànao dia ato amin'ny foko. Salamo 5:7. Mari tsara fa matoa Jesosy natandrina ny lalàna dia voasoratra tao ampony ny lalàn'Andriamanitra. Tsy izany ihany fa nampanantenanao koa izy ao amin'ny 7:10 ny Hebreo 10 ihany fa ny tsy fahombiazanao rehetra tamin'ny lasa tsy nahavitahanao nanao ny sitrapony dia avelany ary tsy ho tsarovany intsony. Mahafinaritra be zany hoe tsy ho tsarovako intsony. Raha olombelona mamela ny eloko izy hoe tsy adinoko ny ratsy nataonao fa avelako loha ny eloko ao fa ho an'Andriamanitra
rehefa mamely izy de tsy tsarony intsony ny eloko ao. Mianina aminao izy tahaka ny anianany tamin'ny Abrahama mivady fa hiteraka izy ireo na de efa 100 taona aza. Izany hoe zavatra tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra irery ihany. Eny, mianina aminao izy fa hita ianao koa amin'ny fanaovana ny sitrapony raha mahatoky azy tahaka ny Abrahama ianao. Tsy hainao ny tandrina izany sy anao ny sitrapony amin'ny maha-olombelona anao, fa izy no mianina aminao fa raha mahatoky azy ianao de izy no hahatonga anao haiana tanteraka ny sitrapony. Ary satria tsy misy zavatra na olona hafa lehibe noho izy azo ny lalaina atao antoka amin'izany fianianana izany, de ny tenany ihany no natao ny antoka fa ho tanterahany eo amin'ny fiainanao izany. Azonao vakiny izany eo amin'ny Hebreo 12 fa 13 tapany faharoa sy ny 14 tapany voalohany. Valazo amin'ny Romana 14 tapany voalohany sy 2 ary 2 mikasika ny Abrahama. Fa na de tsy nisy nantenaina azy satria efa antotra 100 taona ianao ka, de na nantena ihany Abrahama kaniny ary natoky indrindra fa izay nolazain'Andriamanitra io dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinana izany. De toy izany koa no andrasany aminao. Avelao hiasa ao anatin'ny fonao zay tepolony ny fanahy masina Jesosy, de izy no amorona fo vaovao sy fanahy vaovao tia ny ovelona sy miaina araka ny sitrapony. Hatramin'izao ary de aza ny tenanao intsony no tokinao eo amin'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra, fa Jesosy izay nianina sy nanao ny tenany ho antoka fa natanteraka izany ho anao raha ampandrosoinao ao amponao izy. Indro efa mitsangana eo ambaravarana izy. Amin'ny Apokalipsy 20:20. Aiza no misy an Jesosy ho anao? Eo ambaravarana ve? Mandondona sa efa ao anatinao izy? Fa izay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hoy Jaona amin'ny filazantsarany soratany 1:12. Raha mandray an Jesosy ianao de tonga zanany, izany hoe haianao ny sitrapony, hahitandrina ny lalàn'Andriamanitra, fa tsy hoe foana le lalàna fa ho hainao ny hitandrina an'io. Tiany ny mba hoekenao ho marina ianao tahaka ny nanekenany Abrahama eo anatran'Andriamanitra ho marina, satria natoky izy na de efa 100 taona ary fa mbola hiteraka izy mivady. De tianiko ianao raha toky toy izany. Minosy matoky ary mifikira amin'izay rehetra nlazainy Jesosy sy nataony ary mbola ataony ho anao, fa aza mentehitra amin'ny herin'ny tenanao fotsiny ihany, dia izy izay nanomboka asa tsara atao anatinao no mbola hatanteraka izany mandra-piaviny eny amin'ny dramolanitra. Mino aho fa hosahanao izany fanandramana izany ianao, satria tsy za Stefan Razafy no miteny aminao sy nampanantenanao, fa Jesosy no miteny aminao amin'ny alalan'ny Baiboly sy mampanantenanao, fa hatramin'izao raha matoky azy ianao de hainao ny anao ny sitrapony. Tsy hoe ho hainao ihany, fa tena ho maminao mihitsy ny anao ny sitrapony ary ho ankalainao ny ratsy. Dia izay koa nametrahako no mandra-piaino aminao indray. Veloma tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana, voakarin-radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny natiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Misaotra an'Andriamanitra isika velonaina soma tsara. Dia tafaraka amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Mbola miaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore hatrany isika ato anatin'ny fandaharana. Mahakasika ny fambolena moa izany no dinidinika hiarahantsika eto. Voalaza tamintsika teto moa fa io tany izay hitantsika io dia miaina.
ka rehefa tsy voakarakara araka ny tokony hahavelomana izy dia mety maty ihany koa. Nefa azo atao tsara mikarakara ny tany mba ho tonga tany mamokatra sy lonaka mandrakariva. Anisan'izany ny fitondrana roka eo amin'ny tany. Ankoatr'izay koa nefa tena mitana anjara toerana lehibe amin'izany ny zezika izay ampiasaina eo amin'io tany volentsika io, izay antom-piveloman'ny voly sy ny fitehirizana ny vokatra rehefa miakabokatra izany. Koa aleo averintsika amin'ny mpiaino madamy Irina le hoe inona izany ny zezika tsara ampiasaina satria io tena antom-piveloman'ny voly. Ty zezika teneniko ity indray izany dia araka ny fanandramana natao dia ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta dia mateza eo amin'ny fitehirizana azy noho ireo ny volena tamin'ny zezika simika, ary tsy mora antairana aretina sy mora lany ny bibikely ihany koa. Ka ny zezika komposta izany dia tsara ataon'ny mpamboly mandrakariva. Ny zezim-pahatra dia tsara ihany koa fa izy io manko dia fitambaran'ny lafiky ny biby sy ny tainy izay nitoby ela tao am-pahatra ka lasa loha ary potipotika madity. Ny zezikombo koa dia tena tsara fampiasa eny amin'ny voly, kanefa alohan'ny ampiasantsika azy dia avoaka ao am-pahatra aloha mba azo rivotra kely eny amin'ny malomaloka mialohan'ny ampiasana azy eny an-tanimboly. Araka ny fikarohana natao koa dia ny zezika pahatra mandobe izany dia tian'ny sakivy sy ny lelosy na hoe limasy lelosy. Tsara izany raha mitafo ny fahatra mba tsy ho azon'ny orina sy ny danikandro be loatra izany ny zezim-pahatra, ary lalorina somano fanambaniny asiana tatitra kely manodidina azy mba tsy ho very ny ranon-jezika. Nolazainao teto koa hoe tsara ihany koa ny zezim-pahatra, saingy avoaka kely ao anaty fahatra izy mba ho maimaina izay vao ampiasaina. Misy fepetra ve tompoko izay faharetan'ny fanamainana n'ilay zezim-pahatra izay? Ny zezim-pahatra izany dia tsara izy eo amin'ny ohatra hoe ray volana mialohan'ny ambolena na tapa-bolana mialoha dia efa avoaka mba hitsitsika izany hiala ilay rano madity be avy amin'ilay tainomba mifangaro iny. Dia manarak'izay zezika natoraly na lazaintsika hoe komposta izany. Araka ny fikarohana izay natao ihany koa dia ny komposta mafana masaka ao anatin'ny 10-12 andro izany betsaka mpampiasa satria mora karakaraina izy io. Ny tanjona misy tombontsoa betsaka azo avy aminy, ny tontolo iainana tsy simba, ny akora ampiasaina mora hita daholo. Misy tombontsoa be izany ny fampiasana an'ity zezika komposta na zezika natoraly ity Ny tombontsoa mora atao sady hita eny toerana avokoa ny akapobean'ny zavatra ilaintsika. Mampitombo ny vokatra avoroana telo eny izany io zezika komposta io koa raha tsara karakara tsara izy. Manatsara ny kalitaon'ny vokatra, manatsara ny firafitry ny nofotany ary mitazona ny amandona. Mampihena ny fandaniana ihany koa ny fanaovantsika zezika komposta. Afaka tehirizina mandritra ny taopambolena io zezika komposta io rehefa ohatra ka hoe tsara toerana ny ametrahantsika azy. Le zezika komposta mailaka ve izay nolazain'ny madame Irina izay? Anisany iny fa tsy hoe voatery ny mailaka iny ihany izany, fa rehefa manao zezika komposta tsika ka tsy nisy zavatra simika mifangaro taminy fa zavatra natoraly daholo dia efa tsara ho an'ny fambolena. Dia ahoana izany ny fomba fitehirizana n'ity zezika komposta ity? Afaka ohatra hoe tehirizina ao anaty lavaka izy dia saromana tsara, satria miantoka afaka ataontsika tsara izany rehefa ohatra hoe mahabe zava-maitso ny zava-maitso dia afaka manamboatra zezika tsika hoentintsika mamboly mandava-taona. Rehefa ohatra ka tsara tahiry tsara izy ao anaty lavaka na anaty trano mihidy tsara na atao anaty gony koa izany mba ho voary tsara ihany koa. Dia inona izany no tena tsy mety amin'ity fitehirizana ny zezika komposta ity?
ny adanina andro be eo atokotany eo lany ny tsirony dia lany ny heriny. Ankoatr'izay ve tompoko mbola misy fanazavana tsara ho fantatra? Ny fanazavana tiako apetraka angamba ny amin'ity anio ity dia tsara zany tsika mampiasa zezika komposta satria io zany ny tena hita hoe mitondra vokatra betsaka kokoa eo amin'ny fambolena noho ny zezipahatra tsotra fotsiny, sady ny zezipahatra tsotra zany mandany be, fa ny komposta indray ny fikarakarana ao anazy zany no ny somary elaela. Zay le ny teneniko teo aloha teo hoe valala tsy azo raha tsy endrina elika, koa dia tsy maintsy misahirana tsika raha tia azo tombontsoa sy vokatra betsaka. Ny antsika moa zany ny tanjona dia ny tsara alonaka ny tany, dia mety misy olona zao amin'ny faritra sasany tsy afaka ny avita zezika izy, dia azo atao tsara zany manantona ny orinasa na tumade mba ahafana mahazo an'izay zezika izay. Dia miantso ny ramatoa Razoely Somirina Honore, afaka miantso tsika. Rita Tsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra. Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Afatra apetraka ao ary amaranana ny fandaharany. Mahereza mitrandraka mandrakariva. Ilaina koa tsika zany rehefa hoe mamboly dia mila mitrandraka, fa tsy izay natao teo aloha foana zany no averimberina, fa ilaina ny fanavaozana foana satria tsara izay fanavaozana izay mitondra ny amin'ny fahatsarana mandrakariva. Misaotra betsaka indrindra Madame Irina. Ka iza ny tianao? Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesana ny mpanoratra Rila ary Nartina. Toyiny. Ramatoa jereo kely aloha zao mampingiringirina mavoloany elatrano an'izany. Misy olona miodiody angamba. Tsisy olona zany re eo fa alika amin'ny sangisangy io ary andao amin'izay rery be manana fa ilozan'ny olona eo ane. Ka le satroko mbola tsy hitako. Ohatra Orazeline. Ina ihany fa tsy marina tsy le satroka bonetrako mihitsy ny taritariany mavoloerany tokotany iny. Iny Ramatoa. Andrekakio tena ohatra n'izy mihitsy iny rebema. Izy io ataoko mahita io androany. Izy ihany no efa nanala ny tapony iny satroka iny. Zao mbola mavolo eto laty. Ary tena tiany mihitsy le bonetranao raha be manana. Izy tsy mahagaga kaikio. Fa ony iny Ramatoa. Efa ngamo tsy mbola ny sasana ihany izy iny. Le nitondrana totokena tamin'ny herinandro. Aiza moa tsy ho rembremben'ny aliky. Ka totokena amin'ny fony Versilena. Ze ranon-kena kely iny tsika tamiko sasana ony. Dia zao ny vokany. Tsy efa indro zay iny ny savoritahany mavolo satria ny everiny fa ho vorovoron-kenako. Orsilena rotoka daholo ny molotry le satroko.
ny tapon'le efa nyzairina teo azy ty misokatra salany varavarakely nde mandian'lelika ratsy taizy ty. Ie aza ilozana miady amin'ny alika rery be manana fa asolakolina skotsa di endao andeha tary karatsinanako. tena somary nanahitra mihitsy ry zafy maro le fanazavamy be manana tany an-trano hoe raha zezika komposta hono no ampiasaina dia sady manatsara ny tany nefa ny vokatra azo avy aminy tsy mora andairana retina sady tsy mora lanin'ny bibikely. Ary mateza rehefa tehirizina raha mpitaina amin'ireo ny volena amin'ny zezika simika. Marina zany ka raha tiana zany ny anana tany lonaka mandrakariva ka mokatra tsara dia aleo ny zezika natoraly no ampiasaina. Ny zezi-pahatra tsara fa tena tsara fampiasa amin'ny fambolena mihitsy koa io zezik'omby io. Fa le zezi-pahatra neoa ohatra ny tian'ny sakivy zany anie mahatonga anay mampiasa zezi-bazaha. Ka zany anie raha matonona kanesantsika ty amin'ny zafy maro hoe efa nanandraikefo zany. Marina mihitsy zany reny zezi-pahatra zay efa elan'ny tobo tao am-pahatra reny dia azo avy amin'ny fitambaran'ny lafiky ny biby sy ny tainy dia lasa loha ary lasa potipotika madity be dia izy mandy be iny zany ny tena tian'ny sakivy. Dia ahoana zany ny atao hoe nefa hoe zezi-pahatra mety tsara amin'ny fambolena ka mba hisoroana an'izany zany dia zao no atao hoe milohan'ny ampiasana an'le zezik'omby eny an-tanimboly zany dia avoaka ao pahatra aloha ny zezika dia apetraka amin'ny toerana malomaloka mba azo rivotra kely ialan'ilay rano madity be avy amin'ny tainombony fangaro iny. Dia honoaringaty tokotokony afriny eo zany no anaovana an'izay fanamainan'izay. Iny zany eo amin'ny tapa-bolana ka hatramin'iray volana eo fa mba hirovana an'le zezika amin'ny danik'andro be sy ny oran'andro dia aleo tafona ny fahatra. Ay ve zany no antony hanafonareo an'ity fahatra ty ary ny fanambanin'le fahatra zany jereo fa voalalotra sima mihitsy. Ohatra zao mihitsy ny tena mety dia asiana tatatra kely ny manodidina azy mba tsy havery an'le ranonzezika. Ay ve ka zay ny fomba fikarakarana azy fitehirizana an'ity zezi-pahatra ty tena misaotra ry zafy maro fa tena mazava. Dia ahoana indray ringaty le hoe zezika komposta io kosa aloha dia tena be dia be ny tombotsoa azo avy aminy ary be mpampiasa satria voalohany indrindra tsy manimba tontolo iainana izy zany eo ka tsy ho sarotra be ve ny ianao an'izany ry zafy maro le raha matotiako leretsy mbola tsy hainao koa ny fanazavana dia fa zany no atao ao an-doha aiza no ivoatra. Maninona finona fotsiny no hitondrananao aty tsy hianatra. Azy ilozanareo mivady ny fahandahatra eo fa elohy aloha ny fanazavako tena mora atao ny komposta ary ny akora namboarana azy ihany koa mora hita. Tanao amin'izany akoatr'izay koa ny fampiasana zezika komposta raha tsara karakara izy dia mampitombo ny vokatra ho avy roa na telo eny mihitsy. Leretsy marina hoe dia manatsara ny kalitaon'ny vokatra izy ary araky ny fanazavako tany aloha dia tena manatsara ny firafitry ny nofotany ny komposta miazona ny amandona mba tsy hakarakaina azy. Zany hoe mampalonaka mandrakariva any tany anie zany ny fampiasan'ity zezika komposta ty vaovany olatsika razilenina olonaka ny tany tsara sy tombo ny vokatra azo
hitanao zany fiketriketriky ny lohany be manana mitady vaolana fa tsy hoe mandehandeha fahatany makany amin'ny zafy maro. Esy eo a toy izao mifanazavanao ry zafy maro fa be manana avesy. Eny e, sady voamaika aza mampiena ny fandaniana ny komposta satria arakaraky ny fampiasana azy no voamaika manatsara ny tany sy mampitombo ny vokatra azo ary tonga de manampy amin'ny ady amin'ny biby kely sy ny aretina mpanimba ny voly izy. Ka moa ve tsy zany ny tena mandana voly? Zany mihitsy kia. Ny fanafody biby ny zezika ampiasaina amin'izany me mitombo isaky ny taopambolena satria mengazana le tany. Oka rery zafy maro a, so fa teto nareo ny zara vahaolana ho anay mariny. Ka iza zany ny tena tianao? Ninona ndray e? Naka ny amin'ny dadanay sa nakaty amin'ny zafy maro mikaroka vahaolana? Marenina rery be manana. Zany no izy no ono ahy e, zay zany nahatonga ny vokatra reo tsara sy betsaka ohatran'ireny ry zafy maro. Zay de zay tokoa. Ary azo tehirizina mandritra ny taopambolena ny kompost e. Zay nge atao tsara kosa ny toerana hitehirizana azy. De atao ahoana tokoa zany ry zafy maro a? Atao ao anaty lavaka ohatra, de saronana tsara io lavaka hitehirizana azy io mba tsy ho tratry ny danik'andro be sy ny orana. Ka tsy mety amin'le fitehirizana komposta zany zay e? Satria manjary lany ny heriny sy ny tsirony zezika. De azo atao koa no mitahiry azy ao anaty gony, atao ao anaty trano midy tsara. Sofa nakaty mariny, aleo ty zezika natoraly ty ny ampiasaina ry be manana. Zay anely fanolazaiko anao e. Sady araky ny fanandramana efa nataonay de tsara kokoa ny zezika komposta noho ny zezi-pahatra tsotra. Somary mandamy be mantsy izy io, fa na zany aza de mampiasa zezi-pahatra ihany zay satria atao inona fotsiny moa reo tainombo reo e. Ianao a tsisy salasalanay tsony zany fa io kompost io no ampiasaina ry zafy maro a. Zany ry be manana. Kanefa mandra-pavita ny zezika mba ahoana ndray? Afaka mividy zezika kely aty aminareo ve zay ry zafy maro a? Azo ifandaminana daholo zany ry zilienina fa tsy solana. Fa ny tena zava-dehibe de ny fanapahan-kevitra voninana tsara sy ampivoatra ny fambolena. Ka io aniry ngiaty ny fotom-pivelomantsika misaotra ry zafy maro a. Tsisy fisaorana fa ety foana zay raha misy ny tsy mazavazavy aza misalasala. Andao am'izay ody raha matoa fa mainky ampiatra zay ny raisina teto a. Aiza le satro boriko teto? Zay ndray. Fa enao ve manao fanahiniana sa ahoana mihitsy? Iny satroka efa tsisy lelany ty mbola tseriny le raha matoa ty tao ray le retsy a. Fa zangany nanao an'iny tao e. Ay ve nisy lelany izy iny teo aloha e. Ty sisa le bonetrako taloha e. Ataoko fa nividy satroka bonetra lamody vaovao ndray ange be manany e. Retsy a. Ay Norombitiny mavoloto daholo ny lelany de zao sisa mbola mipetrahan'le raha matoty indray. Jereo ty izy sahala mirem-pofo tsisy sesiky reny sisa tavela. Ividianao ka? Tena marina. Satroka vy mety aminao rangaty a. Satroka vy ahoana? Reny na andrahonana ny antasana totokena aza tsisy fetraika. Sady tsy laitra mavolontsony. Fangamo mamafintoina.
dia ataovindray ary ny fampiarana izay noresahana sy natolotra anao teto niaraka tamin'ny madaminy Irina. Raha tianao ny anana tany mahavokatra, tany lonaka mandrakariva ary tany manome vokatra tsara sy betsaka ary mateza. Amaranantsika ny fiarahana dia fifaliana ao anay ny mampafantatra anao fefa mivoaka ny boky mirakitra ireo torohevitra mikasika ny teknika mpambolena, mifehy ny fomba fambolena voajanahary volume 1 sy ny boky mirakitra torohevitra mikasika ny fomba fambolena legioma volume 2 izay navoaka Andramatoa Zoelson Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena efa nisotro ronono. Azonao atao tsara ary ny mahazo izany aty amin'ny AWR na ny feo fanantenana amin'ny sarany mirary R1,00. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Niaraka tamin'ny fanja nanolotra ny fandaharana ho anao teto sy ny teknisianina Sam. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andre Mitantsoa. Samotahiny indray tsika any an-danitra ny sika rehetra. Ankoatra ny fienoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia faly mifandray tanana aminao amin'ny alalan'ny fandarana vokarany feo ny fanantenana amin'ny teny malagasy. Ny mpiara-mianatra aminao Elion Andre Mitantsoa. Mandeha amin'ny podcast ity amin'ny alalan'ny internet ny fandarantsika, mandeha onde courte, mandeha amin'ny ireo tambajotra samihafa, fa eo koa ireo FM izay mandeha faizany mba ahafahan'ireo olona mipetraka tanàn-dehibe sy ny manodidina azy handre ny fiara-mianatra. Ka dia isaorana avokoa isika rehetra mpiara-miasa amin'izany rehetrarehetra izany. Karazana fisedrana hafa indray no hitantsika eto amin'ity anio ity ary handraisantsika lesona vaovao indray. Tsy inona izany fa ny toe-javatra navelan'Andriamanitra iainany Hosea mpaminany mba hampitana fananarana tamin'ny zanak'Israely. Indraindray dia misy toe-javatra velan'Andriamanitra hiatra amintsika, tsy noho ny nataontsika, fa noho ny ataony hafa ary mety ho fomba anankiray ataon'Andriamanitra mba hampitana hafatra ao anatin'izany. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Hosea toko voalohany, ahitanao ny baiko nomen'Andriamanitra n'ity mpaminany ity, baiko hafahafa kanefa mirakitra hafatra. Nasian'Andriamanitra nanambady an'i Gomera vehivavy tena janga matsy izy. Anehoana amin'ny zanak'Israely rehetra fa tahakan'izany mihitsy no ataon'izy ireo amin'Andriamanitra, amin'ny fampivadiana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny bala na ny masoandro. Misy lesona manandanja ampianarina antsika ao amin'ny tantarany Hosea. Niavaka ny toe-javatra ny ainany. Rehefa avy niteraka taminy Gomera vadiny, dia lasa nisitaka ny toe-jaza tamin'ny lehilahy hafa indray. Zany moa mahavehivavy janga azy. Dia natsoin'Andriamanitra hampody ny vadiny sy aneo fitiavana feno amindray anefa Hosea na dia nijangajanga aza raha vehivavy. Inona ny dikan'izany? Natao fanoharana momba an'Andriamanitra sy ny Israely io tantara io, ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Niala tamin'ny Andriamanitra sy nijangajanga ara-panahy tamin'Andriamanitra hafa ny Israelita, kanefa dia mbola tia azy ireo Andriamanitra ary naniriny aneo tamin'ny fitiavany, hamela ny elony hitondrana azy ireo hiverina amindray. Ahoana zany fomba fiasan'Andriamanitra izany? Tena azo lazaina hoe natao sorona mihitsy ve zany ny fiainana mpaminany anankiray?
mba hahafahana mitondra afatra mifono anatra tamin'ny zanak'Israely. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Hosea 4 manomboka eo amin'ny 9:7. Hosea 4 manomboka eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:15. Zao no vakitsika eo: manaova amin'ny rahalahinareo hoe Ami, ary amin'ny anabavinareo hoe Roama. Ny hoe Ami dia oloko ny dikany, ary ny hoe Roama dia namindrana fo zay no heviny. Ny lohatenin'ity 4 amin'ny bokin'ny Hosea ty moa dia manao hoe ny amaizana ny zanak'Israely sy ny mbola hampidiny Jehovah azy. Mifandahara amin'reninareo, eny mifandahara fa izy tsy vadiko, ary izao tsy vadiny, ary ao ka esoriny fijejojejoany hiala amin'ny tavany sy fijangajangany, tsy ho eo amin'ny tratrany. Fandrao ampianjahanjaiko izy, ka ataoko toy ny tamin'ny andro nahaterahany, ary ataoko toy ny efitra sy ny tany karakaina izy, eny ataoko maty ketaeta izy. Ary tsy amindrako fo ny zanany, satria zanaka fijangajangana ireny. Fa efa nijangajangana ireny, eny ilay torotoronina azy, fa nanao izay mahamenatra. Fa hoy izy, hanaraka ireo lehilahiko ihany aho, izay manome ihany kohaniko sy ny rano sotroiko, sy ny volonondriko sy ny rongoniko sy ny diloiloko ary ny fisotroko. Koa indro, ho tapenako tsilo ny lalanao, sady asiako fefy, ary tsy ahita izay lalakaleny izy. Ary ezaka hanenjika ireo lehilahiny izy, nefa tsy hatratra azy. Eny hitady ireo izy, nefa tsy ahita. Dia anao hoe izy, andeha hody any amin'ny vadiko taloha aho, fa niady anao tamin'izay noho ny ankehitriny. Ary tsy fantany fa izaho nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany, izay nolaniny ho an'ny bala. Koa dia halaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranom-boaloboko amin'ny taonany, ary ahoriko ny volonondriko sy ny rongoniko, izay nomena hasarony ny fitanjahany. Ary ankehitriny asehoko eo mason'ireo lehilahiny ny fahamenarany, ka tsisy afaka azy amin'ny tanako. Ary atsahatra ny fifaliany rehetra, dia ny andro firavoravony sy ny voalombolany ary ny sabatany, eny ny fotoam-pivavahany rehetra. Ary ho fongorako ny voalobony sy ny aviaviny izay nataony hoe tangiko avy tamin'ireo lehilahiko reto, ary ataoko tonga ala ireny ka hohan'ny bibidi. Ary ho valiko izy no ny andron'ireo bala, izay nandoroany didikazo manitra, sady ny ravahany kaviny sy ny firavany, ka nanaraka ireo lehilahiny izy, fa izaho kosa no adonoiny hoy Jehova. Misy lesona be lehibe nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiainana izay nampiainany any Hosea. Asa ratsapanao ilay lesona mempita izay nasaina ny ainany Hosea. Many olana anankiroa lehibe izay entina milaza amintsika ny fomba iainantsika ny famerenan'Andriamanitra antsika ho amin'ny fibebahana io tantara io. Voalohany dia mety tsy ho fantatsika akory, fa miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra amin'ny toe-javatra avelany andalo amin'ny fiainantsika. Mety tsy ho fantatsika satria tsy arak'izay nivelantsika azy. Rehefa nandalo zavatsarotra sy narary tahaka an'izany ny zanak'Israely, dia azo antoka fa sarotra tamin'izy ireo ihany ny hafantatra fa miasa ho amin'ny famonjena azy amin'ny alalan'izany fombo izany ny Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa isika matetika, rehefa voasaka ny tsilo maranitra ny lalantsika na voafefy isika ka tsy mahita izay lalakale, tahaka an'izay voalaza eo amin'ny 9:5 amin'ny Hosea 4 izay nivakitsika teo, dia velim-panontaniana amin'ny teny irery mihitsy, manao hoe mbola asan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainako ihany ve zany? Rehefa tsy eo ireo zavatra teny ilayntsika, na koa mahatsiaro hafa-baraka sika eo amin'ny fiainana indraindray, takizay voalaza eo amin'ny 9:12 sy ny 9:12 amin'ny Hosea 4, dia manontany teny sika hoe move mbola eo anivon'izany rehetra izany ilay raiko izay ekeko sy ivavahako isan'andro? Ny marina dia izao, na inona zavatra tsapantsika, na inona toe-javatra avelan'Andriamanitra hitrango amin'ny fiainantsika, Andriamanitra
dia miasa amin'ny fomba samihafa miasa mandrakariva mba hitarika antsika ho amin'ny fibebahana no ny habe ny fitiavany antsika. Ny faharoa dia izao, mety ho diso ny fahatakarantsika ny anton'ireo zavatra miseho amin'ny fiainantsika rehefa miasa Andriamanitra ka miasa amin'ny fomba tsy amposintsika. Mety fantatsika fa miasa izy saingy tsy tiantsika ilay zavatra ataony amintsika. Fitahiana no nangatahantsika nefa tao zavatra hafa no miseho. Kanefa tena valim-bavaka mihitsy azy izany satria milohan'ny hamalian'Andriamanitra aminao ny zavatra tsara tadiavinao, asa vola na tsy fantatro, dia amboariny aloha ianao, tefeny mihitsy ianao mba ho afaka mandray izany, atongan'izany ho fitahiana ao anao fa tsy sanatria atonganao hanana fiainana feno fahadalàna indray. Rehefa malahelo na koa mahatsiaro hafabaraka isika dia mora amintsika ny manome tsiny an'Andriamanitra ho toy ny hoe Andriamanitra lozabe izay tsy miditra tsehatra mihitsy, tsy mihevitra ny momba antsika mihitsy aza. Tsarovy fa ao anatin'ny fomba fiasan'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany, ampitodika antsika aminy sy andray lesona avy aminy. Aoka tsy sofaly manome tsiny be fahatany, matoky azy dia jereo ilay antony, fantaro ny lesona tiany ampitaina. Tsaroa fa Andriamanitra dia miasa mandrakariva amin'ny fomba sy ny toe-javatra samihafa mba hamonjena antsika, mba hamirenana antsika ho eo aminy, hanavaozany ny fanekem-pitiavana ny fanaovany tamintsika teo amin'ny ranony batisa. Andriamanitra dia mahalala izay mahasoa antsika, fantany fa raha vao misaraka aminy anie isika dia rembony Satany, tsy maina inona na inona, mety ohatry ny mahafinaritra vetivety ny fiainanao fa sanatria mialatsiny raha manohatra ny kisoa izay atavezina arakaraka ny hinanany ny mahatonga azy ho akaiky ny antsy, dia tahaka an'izany no ataony Satana amin'ny olona izay adalainy toa tahaka ny mahazo fahafinaretana kanefa lavitra an'Andriamanitra. Dia manasanao hamaky izay ataon'Andriamanitra rehefa miverina amin'indray ny zanany amin'ny Hosea 2:5-20. Voafetra ny fotoanantsika dia tsy afaka mamaky izany manontolo isika. Hosea 2:5-20. Ny ampahany novakitsika, indro izao hitona azy ka hitondra azy ho any anefa, ary anao teny malefaka mahafinaritra azy. Ary hatrany dia omeko azy ny tanimbolobony sy ny lohasaha-kora ho varavaram-panantenana, ary any no hamaliny toy ny tamin'ny andro fahatanorany dia toy ny tamin'ny andro ny akariny avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha mby amin'izany andro izany ho Jehova dia hiantso aho hoe vadiko izy, fa tsy ataonao intsony hoe balako, izany hoe tsy handray any bala ho vadiny intsony. Esoriko amin'ny vava ny anaran'ireo bala ka tsy ho tsarovana amin'ny anarany intsony ireo. Dia raisitsika vetrany ny 9:20. Ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao, eno fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao, eno fofoky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia halala any Jehova. Misy fanontaniana izay apetraka amintsika eto am-pamaranana. Inona no ambaran'io andalan-teny io momba an'Andriamanitra? Angatao ny fanahy masina mba anio aminao raha efa nisy fotoana niodinanao tamin'Andriamanitra teo amin'ny sehem-piainanao. Raha resy lahatra ianao fa efa nanao an'izany, nahoana no miandry fitsapana? Inona no manakana anao tsy hanolotra ny zavatra rehetra ho an'ny tompo? Avy hatrany. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org.